Nalaza be moa ny resaka von'olona tato ato zay ary isany endrika iray izay afaka hoentina milaza fa tena tsy mandry fahalemana ny tany amin'izao ankehitriny izao. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izao fakafakana amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay rehefa nahita isan'andro. Tsy ampelera moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono na mantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tena ko amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsiviko zay dia ny mahakasika resaka von'olona no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Tany andapatany fifandirana tanaty toeram-pisotroana no ny afara tamin'ny von'olona izay niseho tany andapa tamin'iny andro ny 12 novambra lasa teo iny. Voalaza fa lasa nanao komandy i 2020 izay mpanakanto avy any amin'iny andapa iny avy eo nalainy Ilay bandikely fantatra amin'ny anarana hoe varanina indray ny seza izay nipetrahan'ity mpanakanto 2020 ity. Izay no nahatonga ny disadisa araky ny fanazavana dia efa nitsoaka ivaranina saingy mbola nenjehany 2020 ary nitsondrominy tamin'ny antso rehefa avy eo ka vokatry izay dia namoiny ainy ity tovolahy izay fantatra amin'ny anarana hoe varanina ity ary efa eo am-pelantanam-pitany filaminana moa ny raharaha amin'izao fotoana izao dia karohina faratra izany Ilay tomponantoka tamin'ity von'olona mahatsiravina izay niseho tany andapa ity ka ny afatra na dia mamitaky ninona aza dia mahaiza mifehy tena ihany fa ny fotezitra tsy nanandrariny ka mety hiteradoza ho anao sy ho an'ny hafa ihany koa. Izao zany vokatry Ilay hoe fisetrasetrana any anaty toeram-pisotroana amin'ilay tia atao hoe mafy be dia lasa mananao fahatany ka miafara amin'ny famonon'olona izao. Lehilahy iray atao hoe Chaine indray no namoiny ainy noho ny resaka fangatahana sigara tany mahanoro tany. Ny zava-nisy araky ny fampitam-baovao nangataka sigara tamin'olona izy voalaza fa ampitandro filaminana tsy amperinasa izay nirevy Ilay nangatahany ity lehilahy ity sigara izay tsy nanome ity farany sady nofela no natosiny i Chaine ka lavo ary notatazany beton. Ny bibiaka ny raha no entiny reny tany amin'ny hôpitaly haingana satria tsy nahatsiaro tena na ny alanenina aza dia tsy tanany ainy ho ireo ankaiky azy izay mitaka ny rariny sy ny hitsiny ary ny fahamarinana amin'izao raharaha famonon'olona izay niseho tany mahanoro izao. Von'olona mahatsiravina indray no niseho teny beomby andorany fotsy teny. Lehilahy iray izay novonoiny Vadiny voalaza fa nampirafy lehilahy mandefa vola amina vehivavy hafa kanefa misy trosa izay tokony mbola aloha mbola niantso nangata-bola ihany Ilay sakaizany ka tratrany Ilay Vadiny io antso io tamin'ny findaindra lehilahy. Nilaza zany havandra lehilahy fa efa nisy disadisa foana ny tokantranon'izy roa ireto efa intelo nalamin'ny fianakaviany izy ireo ary tsy nisy nanampo fa hiafara amin'izao famonona izao ny tokantranon'izy roa ireto. Raiky amby 30 taona raha lehilahy avy eny amin'ny distrikany Betafo ary 4 taona kosa raha vehivavy izay avy eny amin'ny distrikany Fandrina. Tsy vita soratra ara-panjakana izy ireo, tsy mbola nifampiteraka ihany koa fa raha vehivavy no efa mananjanaka izay mianadahy tamin'olon-kafa. Mbola nifamaly izy mivady tamin'ny malomaraina nisehony loza izay nohezahany tompontrano nalamina. Niverina nijery azy ireo ny tompontrano afaka kelikely raha vehivavy ihany no hita tao ary feno raha tao an-trano. Nikorontana ny entana rehetra ary nisy fahasimbana ihany koa. Nambarany fa nalefa niany amin'ny hôpitaly Ilay Vadiny mailo nefa ny tompontrano ka naka horonan-tsary sy nanadihady andramatoa kely. Noho ny farany hita tao ambany fandriana Ilay rangahy izay nafenina tao tany amin'ny riana faharoa sady farany no nahitana azy. Raha mbola variana segondra vitsy monja Ilay tompontrano dia nandositra raha vehivavy ary tany dia nitsirany zanany vavy izay 7 taona raha nianatra ka tsy niverina intsony izy mianaka ireo. Dia ny zava-maranitra no hita tamin'ny lohan'ny lehilahy misy pempo eo amin'ny masony tsy nahitana ratra hafa kosa ankoatran'izay ny vatany. Midika izany fa disadisa ny afara tamin'ny famonona no niseho teny beomby andorany fotsy tamin'izy mivady reto ka ny afatra na dia tezitra takininina aza ny ao tokantrano ary na dia mifamaly takininina aza dia fadio ny mifampikasotanana fa sao dia miafara amin'izay resaka famonona izay.
aleo milamina ihany ary rehefa isaraka ihany dia aleo misaraka tsy misy maratra fa tsy sanatria akory inday famono tahaka an'izao. Jiolahy 3 ndray no niditra ankeriny tao an-tranony lehilahy iray izay teratany Frantsay. 70 taona ity lehilahy ity. Tamin'ny folora alina tanohany izy ireo no niditra tao an-tranon'ity lehilahy ity tao amin'ny fokontany Orange Anosbe mo no niseho ity fanafian'ny jiolahy ity. Nitako vola tamin'ireo olon-dratsy ireo. Tsy misy vola ho izy ato. Rehefa izany dia nodarohan'ireo mpanafika tamin'ny fitaovana mandratra izy io. Tsy nahita zavatra sarobidy na vola atao aminy ireo teolahy ireo. Ny finday ihany no lasan'ireo jiolahy ireo tao anatin'izay fanafiana izay. Midika izany fa tsy mandry fahalemana ny tany ka aleo mailimelo hatrany ao anatin'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay. Nisy zazalahy izay tsy hita nanomboka tamin'ny ray orla tolakandro izay teny Ambohipeno Antsirabe mo no niseho ity loza ity. Efa alina ora iray mahery lasa vao hita saingy efa tsy nisy aina intsony ity zazalahy ity. Tao anaty dobo no nahitana azy ary teny Ambohipeno teny no niseho ity loza mahatsiravina ity ihany koa. Tsy fantatra mazava izay antony nahatonga azy latsaka tao anaty dobo fa ny vata mangatsika sisa no hitan'ireo fianakaviany tao anatin'izay dobo izay. Vehivavy iray izay mpiasa ny Ilay karana nisy nakankeriny tamin'ny herinandro tany Antsirabe no voalaza fa tsy hita popoka ihany koa nandritra izay. Miay afaka nankeriny ireo ankaiky azy mbola eo impikarohana ny zava-misy marina ny mpitandro ny filaminana any an-toeranany amin'izao fotoana izao. Ary aingane ho hita ity vehivavy izay lasany mpakakeriny ity fa tena tsy mazavazava ity fakanakeriny izay niseho tany Antsirabe ity. Midika izany fa tena mbola mitohy ihany ity resaka fakanakeriny ity amin'izao fotoana izao ka aleo mailimelo hatrany eo anatrehan'izany rehetra izany satria ny raha tsy kely lalana ary miseho amin'ny endriny rehetra moa izay tsy fandriam-pahalemana izay amin'izao ankehitriny izao ka izay no antony tokony hamalina lalandava eo anatrehan'izay rehetra izay fa ireo mpakakeriny matetika dia miafara amin'ny famonoana foana rehefa tsy mahazo vola be izy ireo amin'ireo olona izay halen'izy ireo ankeriny izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity. Tompoko lazy tompoko vavy misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino fini milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tompoko lazy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.